fa amin'ny fahasivy amby folony volana oktobra izao kosa no fantatra fa hiditra ireo mpianatra taona voalohany sy taona faharoa eo anivon'ny sekoly ambony EEFPS Condorcet. Ny tanjon'ity sekoly ity moa ankoatran'ny fampianarana sy ny fanomezana ny fahalalana ireo mpianatra dia ny famolavolana ireo ankizy ireo ho lasa olombanona. Raha antsika indray ny fanadihadiana naompana betsaka tamin'ity tontolon'ny fampianarana ambony ity. Amin'ny fahasivy amby folony volana oktobra ny fiandohan'ny taom-pianarana ho an'ny taona voalohany sy faharoa eo anivon'ny EEFPS Condorcet raha ny fanamariana izay noentiny tompon'andraikitra ity fitoeram-pampianarana ambony ity. Ny fidirana ho an'ireo taona hafa kosa dia ny fiandohan'ny taona 2024. Misy ny fifantenana ho an'ireo mpianatra izay andrato fianarana eto amin'ity toeram-pampianarana ity. Ny fifantenana ny mpianatra dia mifototra amin'ny sélection de dossier dia ankoatr'izay ireo mpianatra vaovao izay maniry andrato fianarana eto amin'ny EEFPS Condorcet dia omena torohevitra na orientation ary ankoatran'izay koa dia misy test de niveau atao amin'ireo mpianatra. Sampam-pampianarana maro no hita eto anivon'ny EEFPS Condorcet. Satria moa ny EEFPS Condorcet efa ao anatin'ny habilitation système LMD dia mahakasika ny domaine d'étude eto aminay ny sciences de l'ingénieur dia mention ny génie civil et génie industriel. Ka ao anatin'izay mention zay dia misy ny parcours maromaro. Ho an'ny génie civil dia reto avy ny parcours zany ny bâtiment et travaux publics, génie civil et environnement dia ny architecture et urbanisme. Dia mahakasika ny génie industriel dia misy ny électrotechnique zany hoe maintenance des systèmes électrotechniques ary misy ny électromécanique et informatique industrielle. Ny fahafito amby folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana aogositra teo raha tsy ahivina dia nisy ny hetsika Carrefour des métiers no karakarain'ny vondrona Condorcet teny amin'ny Tahala-Rariasina na ahafahana nampiseho ireo vokam-pikarohana samihafa. Ho an'ny mpianatra avy eo anivon'ity fitoeram-pampianarana ity dia tsy manan-tsarotra ny fahitana asa. Maro tamin'ireo mpianatra izay mivoaka teto izao ny marihana moa zany fa ny sanction na ny gradin'ireo mpianatra mivoaka eto dia ny master sy ny licence. Ka efa maro tamin'ireo mpianatra ireo izay efa miasa any amin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao izay fiasana ny ankamaroany partenaire ny école ary misy ihany koa nefa ireo izay nanorina ny orinasa manokana dia ireo mpianatra ireo nandritra ny fotoana izay nanaovana le hetsika fampisehoana teo an-Rariasina dia nisy tamin'izy ireo izay nanao nijoro vavolombelona mahakasika an'izay asa natao tao aorianan'ny fianarana izay. Hatramin'izay nisy ny EEFPS Condorcet 12 taona laza izay dia efa 10 teo ireo andiana mpianatra na ny promotion nahazo ny master ary 12 ireo andiana mpianatra nahazo ny DTS sy ny licence. Ny tanjon'ny EEFPS Condorcet moa ankoatry ny fampianarana omenan'ny mpianatra dia ny famolavolana ny toetra maha izy azy ny mpianatra sy ny fanatsarana ny fototra maha olona.